Nisarika ny sainy be sy ny maro androany ny ampamoaka nataon'ny kolonely Rakotomamonjy Patrick, izay Dr Patrick no afantaran'ny maro azy eo amin'ny lafin'ny fijabonina, izay voarohirohy amin'ny raharaha cocktail Molotov teo amin'ny Villa Prado Antanimena. Manamboninahitra perinasa, mitazona andraikitra ambony ity nanao ampamoaka mikasika ny kolikoly avolenta ataon'ny ministry ny folo alinda, ny général de corps d'armée Sahavelo Lalamonja Delphin sy ny mpanolotsaina manokany Andry Rajoelina Mamy Ravatomanga ity. Mbola lava ny resaka asesiko atomboko am'izay resaka zay. Faharoa, monsieur le président, asa afaka micomprendre ianao fa ny olona manodidina anao, y compris Ngara Vatomanga, y compris Ngara général de corps d'armée Sahavelo Lalamonja Delphin ministre ny folo alinda, dia ao anatin'ny kolikoly engany andreo mato filon république, andreo mato premier ministre, tsy aro azy reo ianareo. Voalohany indrindra tamin'ny il y a 3 mois ary azonareo antanina tsara ny DG ny hôpital miaramila, tsinotsina tsisy resaka tsisy nina voanjo tany amin'ny Brown ny fitalehavana dia nitenena hoe alana tao DTA satria mamilava teo dia gagadolo ny rehetrarehetra, ary zany afaka apitso dia napiditra fanamina niakatra teny amin'ny présidence. Andriamatoa ministre ny folo alinda tsy fantatrao fa za dia nandefa élément de réponse, élément de langage tany amin'ny filoham-pirenena sy tany amin'ny premier ministre satria hoe mamilava. Fa ny antony monsieur le président dia zao, misy kolikoly avolenta tratrako tao amin'ny hôpitaly nanomboka na nommé directeur technique adjoint septembre 2023, niakatra be ny resetin'ny hôpitaly, betsaka ny osoka tratrako tao, betsaka ireo tapatapatenda verivero tombotsoan'ny osoka, dia nanomboka nivoaka ny feo milalana tato DTA fa manelingelina. Efa mafantatra tsy niela izany ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, saingy hatreto tsy nahinona teny, tsy nahinona feo, ary koa tsy nisy andraikitra noraisina manoloan'izany. Sa ve miraitsy kombakomba, sa misy tombotsoa arovana ao anatin'izany? Ny Premier Ministre izay averiny matetika ao anatin'ny ampamoaka ity fa efa nandefasany taratasy amin'ny mahatompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanan-draha-panjakana azy. Andriamatoa Premier Ministre, averiko indray mandeha, ianao no patron ny administration ao amin'ny hôpitaly miaramila foana ny angako satria ao any tale. Normal ve monsieur le premier ministre, io resaka UGPM marché public efa milatsaka avy any ambony any, milatsaka avy any ambony any, zany avy lanao zandary za enjana be raha l'enseignement, dia miteny ny olona hoe alao ilamina mankolelona fa avy any amin'ny tompony any eo, dia iza fa le tompony Ngara Vatomanga. Ary mivoaka hatramin'ny feo monsieur le président, monsieur le premier ministre hoe avy any amin'ny Vatomanga ty feo ty, hoe misy vola nampiakarana tao nampiakaranao monsieur le président, ary misy vola koa analananao. Enao no maloto monsieur le président, monsieur le premier ministre, engany ianareo mirala tsy aro azy. Fotoana zao nadiovana ny firenena, mahanatra ny vahoaka malagasy. Ny asanay, ny fianarana nataonay alokalofana kolikoly, alokalofana association de malfaiteurs. Tamin'ity indray mitoraka ity, tsy olona ivelan'ny fitondrana, tsy manamboninahitra efa misotro ronono akory no nanao ampamoaka, fa olona perinasa mitazona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena, sa ny jory sy ny teny ka tsy afaka ilazana hoe mety zavatra tsy mitombony. Kolikoly maro no voaresaka ao anatin'izany, raha tsy laza fa tsy ny tsenam-bary-panjakana, ny aina amin'ny fahaditsiranana, ny fitsarana, ny seranam-piaramanidina sy ny sisa. Fantatrao monsieur le président, mandeha chirurgie cardiaque am'izao. Ny tenako zao mpamoaka an'ireo mpitsabo avy any Paris sy avy any Nantes sy avy eo La Réunion eo Ivato, mamontsena ny vazasy mamoaka ny entana. Zasy ny élément présidence, vavolombelona ny élément présidence niaraka tamiko. Ny élément de sécurité Ngara Vatomanga tonga eo en tenue civile miaraka amin'ny PA mamoaka entana, mamoaka colis, tsy mandalo douane tonga dia mivoaka. Voangana koa namoaka fanomezana ho an'ny orphelinako teny Vato, ny scanner dia any Ngara Vatomanga. Nimiditra ireo voalaza ireo fa mbola tsy noresahany ireo mivoaka nitsokosoko miala eto Madagasikara. Rehefa nitsoaka ity farany nandritra ny garde à vue ary nampiny ireo zandary tamin'izany fitsoahana izany, dia ny vadiny no nosamboriny. Ny vadiny izay olon-tsotra tsy misy ifandraisany amin'ity resaka ity, ary tazomina atao otazy na takalonaina, hoentina manao tsindry anarena ity manamboninahitra am-perinasa ity
ka han'olo tena eo ampelantanan'izy ireo. Fomba fanaon'ny terrorista sy ny mafia izao fietsika ataon'ny fitondrana sy ny fanjakana izao satria tsy tokony ampidirina amin'izany resaka asa izany ny fianakaviana toy ny vady na ny zanaka rehefa tsy mitazona andraikitra. Inona moa ny idiran'ny vady andefy mandroko amin'ity afera ty fiarovako ny aiko ny antony alako taon'ny garde à vue ary zandary marobe no miarana fa ataovy any an-tsainao zany. Vao nanomboka ny garde à vue dia misy miteny hoe mon colonel la mitandremina fa makany tsy afa io fa ho vonondra vatomanga ianao. Inona ny idiran'ny vadiko amin'ity afera ty fara maninona ny madamako ainao ny dikan'izay. Le plus dur dans la vie c'est de blesser une bête sauvage monsieur Vatomanga. Amin'ny officier misy ny atao retour de flamme. Amin'ny officier misy ny atao le mahery dans le noir. Ny vahoaka malagasy, le mpiasam-panjakana rehetra zay manana dossier sy malala le complice na Vatomanga eo amin'ny sehatra misy anareo na ny finasy na ny fiarovam-pirenena io na amin'ny gendarmerie io zay te hitaraina fa tsy samy teny fotoana zao mitsangana mitoroa aza matahotra. Andrasana ny zavatra olazainy Andry Rajoelina izay tafa amin'ny vahoaka malagasy rahampitso mikasika ity raharaha ity. Andray andraikitra ve sa tsy? Asay ampitsahatra ireo tompon'andraikitra sy anokatra fanadihadiana ve? Asay resaka mikasika ity afera ity ve? Sa tsy anisy resaka? Ny ampitso no amaly sy anamarina izany fa ny taninona andrasany be sy ny maro valiny izany.